Miarabantsika rehetra manaraka ny pejy. Ity video anankiray ity dia natokako ho an'ireo mpitandro filaminana eto Madagasikara. Na polisy io, na zandary, na miaramila, pourquoi pas. Meteva ihany koa ho amin'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana iray manontolo. Ry mpitandro filaminana, manoloana ny zava-misy ankehitriny dia manao antsoavo aminareo ny tenako. Mety tsy mendrika ny antso anareo ny tenako, fa malagasy aho. Malahelo ireo mpiray tanindrazana amiko izay ny ainany tsy rariny loatra ankehitriny. Ka ngambany fotoana izao tokony hijoroanareo, fotoana izao tokony hanehoanareo fa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ianareo. Mananja anareo ny tenako, mananja ny asanareo, ary be dia be nareo reo no manao ny ainy tsy ho zavatra ho fiarovana ny vahoaka. Fa mino za fa mbola tsy ampy izany zavatra izany. Ka ankehitriny dia manasa anareo ny tenako hijoro, fa mila anareo ny vahoaka malagasy, mila anareo zay ry tompoko, mila ny fanampianareo zay fa efa tsy rariny loatra ireo zava-miseho, ireo zava-misy eto Madagasikara izao. Omaly ny safako maly, nisy vaovao fa nisy ramatoa nisy namono tamin'ny fomba fihenam-bibiana, efa miboridana, tsy fantatra hoe naolana dia rehefa avy naolana dia novonoina. Dia androany indray maheno vaovao fa zazakely 8 taona monja Raisa izay tsy manatsiny, tsy mahafantatra akory izao fiainana izao, kanefa dia novonoina tamin'ny fomba feno habibiana. Tsy rariny zany, ko manao antsoavo amin'ireo mpitandro filaminana zay, ampio mba rovo zay vahoaka madinika, ary indrindra indrindra manao antsoavo amin'ireo mpitondra fanjakana. Andriamatoa Andry Rajoelina, mobiliseo, manana ny chefny daholo ireo mpitandro filaminana ireo, fa manao antsoavo ny tena, mobiliseo ireo polisy zandary mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany re tompoko. Tsy hoe andrasana 26 juin tompoko, zay vao haseho, zay vao hihetsika ireo mpitandro filaminana ireo handeha hanao defile, fa aoka mba am'izao fotoana izao mba hanakaiky ny vahoaka, mba paritao manerana ny tanàna, mba hiaro ny vahoaka, mba hanenjika ireo tsy mahataotody, mba hamono ireo tsy mahataotody, satria mendrika famonoana izany jiolahy izany mpamono olona, tsy manaja ny zon'olombelona izany. Keky fa manana ny zo ny ihany koa ny zareo iainy, fa ngamba tsy rariny loatra mijaly ny vahoaka malagasy. Ka mila anareo mpitandro filaminana re tompoko, mila anareo mpitandro filaminana, tsy hoe akory rehefa handeha hanakana ireo mpigrevy nareo, zay vao alefa renfort marobe eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai, zareo reny hetsika fotsiny nataony renim-panohitra reny, nalefa teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai daholo, miaramila polisy zandary, tsy haiko tsony e, fa feno polisy manodidina ny tanàna, feno zandary. Dia maninona rehefa am'izao fotoana izao, maninona izao no ilana ny miaramila, izao no ilana ny zandary, surtout zandary sy polisy. Maninona tsy izao ny zareo no avela antsoina hidina an-dalambe, antsoina hidina any anelanela trano any, handeha hiaro an'ireo vahoaka ireo, handeha hamono ireo tsy mahataotody ireo. Ary ny zavatra mampalahelo de zao, be dia be zay resaka kidnapping, resaka famonoana zaza tsy ampy taona amin'ny fomba habibiana, kanefa toa tsisy tohiny, tsisy tohiny, tsy fantatra hoe nakaiza ny enquête, fa de eo, vita eo fotsiny am'izao. De zao hoe mbola misy fanjakana ve, mbola misy lalàna ve ity Madagasikara ity, hany ka tsy fay ireo tsy matahotsody. Ary ny zavatra mampalahelo de zao, na de fantatra aza hoe ianona ny nanao havandoza, dia afakafaka fahatany, satria maninona, satria manam-bola, satria manana havana ao amin'ny fitsaranao, de vosotra. Tsy haiko moa na resaka fiatsaram-belatsihy iny kabary afatra mafonja nomeny ministry ny fitsarana iny, fa marina lay teniny hoe aoka
Ianareo mpitsara manao ny asa anareo araka ny tokony ho izy satria tsy matoky anareo tsony ny vahoaka, ny tenako de tsy matoky anareo, tsy matoky satria be deaibe ny zavatra hita maso, be deaibe ny zavatra iainana zava-mitranga eny amin'ny fiarahamonina de ahafahana mitsara fa tsisy fitsarana araka ny laony tsony eto Madagasikara. Mety hoe 4% angambany ny olona tena meloko araka ny tokony ho izy fa ny ambiny olona tsy meloko a de gatraina, ny olona meloko afaka mandiodio satria manam-bola, satria havan-dranona tanakavanan-dranona satria de ho aiza ilay firenena ka zay ny antony anaovako antso avo any fitondram-panjakana ianareo mpitandro filaminana isan-tsokajiny ampio reny tompoko izahay vahoaka majinika fa mijaly, ampio re izahay miangavy re mitalao, mila ny fanampianareo izahay, mila ny fanampiana, tsy ny mpanohitra no fahavalon'ity firenena ity averiko, tsy ny mpanohitra fa ireo jiolahy ka tsy tokony mpanohitra no sakananareo rehefa midina eny an-dalambe izay zony ny midina maneho hevitra an-dalambe raha toka tsy anakrotana ary ny zavatra tokony ataonareo dia mijery tsara ireo mpigrevy hoe manakrotana ve, raha manakrotana de afaka manao ny asanareo nareo misambotra miarete satria manakrotana ny zareo zay no mampitany filaminana anareo fa tsy hoe olona andeha any amin'ny hevitra samborina zany tsy rariny fa amizao fotoana izay ataotsika hoe mampanjeky tsy fandripahalemana zao jiolahy zao ireo no tokony handeha samborinareo, ireo no tokony fahaizanareo hampiarinareo ny basy, hampiaranareo lacrymogène sy izay fitaovam-piadiana any am-pelatananareo ka zay ny anaovako antso avo ry mpitandro filaminana mila anareo ny vahoaka malagasy, ry mpitondra fanjakana fotoana zao hanakakaizanareo kokoa ny fony vahoaka, hiarovanareo ny fony vahoaka, ny vahoaka nahatonga anareo teo amin'ny fitondrana, ny vahoaka raha tsy teny zao hoe niotroka tamy alabato fa de reniko hoe ny vahoaka entre guillemets ka tokony mba hojerenareo akaiky zay vahoaka zay rehefa tsy androsy any lay firenena re tompoko, rehefa hihinany tsy fihinany ihany amin'ny fantranany malagasy mba aoka re tompoko mba handry ampilaminana, aoka mba afaka matory milamina, fantrana efa misy fandripahalemana tsisy de lasa ohatra ny afo be eto Madagasikara, mampalahelo zany zavatra izany ko mitalao aminareo mpitandro filaminana aoka ianareo hanao ny asanareo, mananja anareo za tena manaja anareo za fantatro fa hainareo ny asanareo fa fotoana izao anatanteranareo an'izay asanareo zay araka ny tokony ho izy. Tsy ho lava resaka aho fa de miraha soatsika rehetra samy ten'Andriamanitra. Ho anao zay manaraka ny RBC TV dia abonnez-vous raha ohatra ka mbola tsy abonné anao, raha hoe anao nijery ny video ty hatramin'ny farany, raha efa abonné moa anao de araho tsy tampaka ny chaîne atsika fa mbola isy foana ny video mba ho fanampiana ireo mpiray tanindrazana satria Madagasikara dia antsika tsirairay avy ary mamiko ny vahoaka malagasy, mamiko tiako ny malagasy, tiako i Madagasikara ka tsy tiako ny tafalatsaka ao anaty ny fijaliana ny mpiray tanindrazana amiko. Miraha soa antsika rehetra.